MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Fampalalambaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Mitanila ny fampiaran-dalàna eto amintsika ary manjaka ny antsojay mahazo ro antoko sy mpanao politika tsy mitovy hevitra mpitondra fanjakana manapirofo izany ny fanakanana ny hetsika nokasainy ny olom-pirenena sy ro antoko politika teny mandrimena omaly mihamanjavina ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra amin'izao fotoana miariary ihany koa ankehitriny fa tsy matoko teny intsony ny mpitondra fanjakana ka mampiasa izay fahefana mipelantanany amin'ny fotoana kely sisa ananany. Ny zoma ho avy izao no ampafantatra bebe kokoa mahakasika ny birao-pividianana sy ny maro hafa ny CENI ny momba io izay efa nangatany antoko malagasy miara-miainga herinandro maro izay saingy tsy mbola hita ny délibération mahakasika azy hatreto. Misy manao tsindry andety andreo mpiaro-ny zolombelona sy ny papan'ny lakoloso Thomas Razafindremaka mpiaro-ny zolombelona no gadraina ny taona 2020 noho ny fahasahian'ny toroka sy nanatsokafiny ny kolokolo sy tsindry eto amin'ny firenena indrindra ny tany Iorombe. Anivelany isany fionana eo amin'ny filohan'ny pirenena Rosiana sy ny filoham-pirenena Koreana tavaratra amin'ity volana septambra ity hoy ny mpitondra teny avy amin'ny filan-kevitry ny fiarova-pirenena Amerikanina androany fionana izay natao hanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny rotonta ny atsiprian'izay. Talata fahadimy volana septambra taona 2020 ankafaliana trano tomboky lasy tongo vavy no hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ity aly ity. Tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hoentintsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity tena maneho miariary hitan'izao tontolo izao ny fitondrana Rajoelina fa tsy anaty fanjakana tan-dalàna Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy misy ny demokrasia ary tsy manaja ny zolombelona ihany koa porofo tsy azo lavina manamarina izany ny teny mandrimena andorany fotsy sy mihoatra ny teny amin'ny CCI vato samy famorimana politika ahafany apomba ny fanjakana malalaka manao izany ireo mpanohitra kosa tena tsy mahazo ahoanahoana ny ahotohin'izay rahantsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Gaeton Andriatsilavo. Tsy tahotra tsy henatra vitan'ireto mpitondra fanjakana ankehitriny ireto ny manakana ankitsirano ireo mpanohitra nareo tsy mitovy hevitra aminy tsy mahazo mamory olona anazavan'ny heviny ahoana izany no iresahan'ny mpanohitra amin'ny vahoaka aiza ary rahoviana tsy afaka manao politika nefa raha tsy miresaka sy manazava hevitra amin'ny vahoaka voafaritry ny demokrasia izany miariary tamin'ireny omaly ireny fa tsy misy demokrasia eto Madagasikara firenena inona zany ity Madagasikara ity raha amin'izao taonjato iainantsika izao no tsy afaka maneho hevitra ankalalahana anaty fanajana ny lalàna ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana mihitsy no mitarika sy maneho ny tsy fanaran-dalàna ary tsy miraharaha ny aradrariny ara-dalàna ary aradrariny ve ny mpanohitra saika amory olona nandefasana mpitandro filaminana manakana sy mandrava azy famorina politika io saika natao tetsy mandrimena io famorina politika sy faneho-kevitra politika ihany koa ny TGV teny amin'ny tranom-panjakana CCI Ivato tsy nisy nanakatsakana ny TGV nalalaka ary nanao izay tiany atao raha nisy mpitandro filaminana aza mety ho niaro azy indray nalalaka ny fitaterana ireo andray anjara tamin'ny kongresy ny TGV io tsy tahaka ny fanakatsakana na fanelingelena nareo mpanohitra saika azo toerana anaovana etsika na fiaonam-be manao mizana tsindrinila ireo mpitondra fanjakana ankehitriny ireto ary tsy mipetraka intsony ho ray aman-dreny mitondra firenena hita fa mpitondra fanjakana mpanao amboletra miazakazaka any amin'ny fanaovana didi-jadona mifakaizany any amin'ny firenena tsy misy demokrasia raha tsy hiteny afa-tsy ny any Korea Avaratra ny aloavana fanambarana nataon'ny mpitandro filaminana izao kongresy ny TGV izao
sy ny karazana etsika ataony mpanohitra izao. Efa fahita sy fandeha ireny fanambarana ataony ny mpitandro filaminana ireny, fa ny mpiteny sy ny mpanolotra azy fotsiny no miova arakaraka ny vanim-potoana. Endratrendratra ny rehetra amin'izao fihetsiky ny mpitondra fanjakana izao. Anahoana ny toyny? Samy manara-maso akaiky ny rehetra. Mitanila araka izany ny fampiarana ny lalàna eto amintsika amin'izao fotoana izao ary manjaka ny antso izay samy hafa mahazo ireo antoko sy ny mpanao politika. Tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana isan'ny manam-pirofo izay araka ny efa notanterina tao anatiny matoan-dahatsoratra iny. Ny hetsika nokasainy ireo olom-pirenena sy ireo antoko politika teny mandrimena omaly tokony avela eo hevitra malalaka ny rehetra. Hoy ny solombavam-bahoaka ny mananjary tamin'ity androan'ity. Henri Florian. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa ankehitriny ny fitahilana amin'ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara hoy ireo mpanao politika. Any eo ny heviny tamin'ity androany ity, manoloana ny fisian'ireo sakatsakana maro samihafa misy eo etsero, indrindra fa amin'ireo antoko ivelany fitondrana. Indreo miantoana izay raha tsy ahivina no nisy fanakatsakana niseho tamin'ireo olom-pirenena any eo ny heviny momba ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina vahiny ity, saingy voasakana trany na nokasaina natao amin'ny toerana tsy miankana aza ny fanambarana tahaka ny zava-misy omaly teny mandrimena. Ny fitondram-panjakana mihitsy no mamorona korontana. Regny zavatra nitranga omaly tegna mandrimena ireny dia mahamenatra satria dia mibaribary loatra ilay fitongilanana, ilay sy fampitoviana ny mpifaninana sy ny mpifanandrana. Tsy haiko eto amin'ity firenena ity hoe iza ny matahotra an'iza fa ny zavatra hita dia ohatran'ny sy fanjakana vonona hanao fifidianana fa manao sinema fotsiny, mandrangitra ny mpanohatra, manery ny mpanohatra hanao ny sifanao ny fitondram-panjakana. Satria omaly zareo dia namory olona 7 arivo araka ny filazan'izy ireo tao amin'ny CCI vato, ny mpitandro filaminana no nandamina ny circulation tegna. Tetỳ Mandrimena dia fivoriana mikatotrano. Nefa dia ny mpitandro filaminana no nibahana ny vavahady amina toerana privé. Mibaribary loatra toy ny tafika ny rehefa tanàna ny ahafahatahorana zao fitondram-panjakana zao ny faharesena sahady ary azo hitarafana hoe tena sy malagasy ny mitondrasika. Ataoko hoe mbola nalaladalaka kokoa ny fivoriana tany amin'ny fanjanahantany angamba noho ny ankehitriny amin'izao ankatoka fividianana satria efa ao anatin'ny hoe campagne pré-campagne électorale isika agnatina vanim-potoam-pifidianana nefa ny fanehoan-kevitra mbola tery de tery. Nampanjakan'ny fitondrana mijoro ankehitriny hoy Rivo Rakotovao ny mahahery mpamoretana ny mpitandro filaminana amin'ny fanakatsakana maro samihafa. Fa rehefa mampivory ny zahay na ny olona mba haneho hevitra dia tonga ny io tonga ao CP ny alasoro milaza hoe tsy azo atao indray fotra ny tamin'ny di bypass zany ve ny ainatsika ny firenena fa mbola maraina ane io andro io hoe tsy mahasoa ny firenentsika zany fa ianareo mihitsy no manao zay anakorontanana ny olona satria hoe anareo hoe fahefana betsaka tamin'ireo ne namako niaraka taminay tamin'izay nitondra fa zao fotsiny teneniko nampanao anareo an'izany ve fitondrana tamin'ny filoha Rajoelina mampianina nampanao an'izany hoe ho lasa herim-pamoretana fotsiny ny mpitandro filaminana eto amin'ny firenena ity anao fiangarana fotsiny ny mpitsara satsasany eto amin'ny firenena ity mino fa tsy afaka hisy joro mihitsy eto hoe na misy name baiko an'izany na ny filohan'ny SVM na ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fotoanandro fa manina any amin'izao fotoana izao no zany no atao fa inona ny arovana inona kay ny atahoranareo ny firenentsika ny jerentsika ry zareo firenentsika ny amboniny zavatra rehetra ary fampiarana lalàna tokony mitovy amin'ny rehetrarehetra raha zay ny ataonareo dia tena tehaka anareo mihitsy fa raha mahita zao fa tsy zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Ankoatra io nahitsy ihany koa ny afatra ity sombavomboaka itsy ho an'ny ministry ny atany sy ny fitsidaram-pahefana ary ny mpitandro filaminana manoloana ny zava-misy ankehitriny indrindra fa ny fanaovana raha matahora sy ny antsonjay maro samihafa atao amin'ireo antoko politika. Eto dia mianso ny ministry ny atitany Andriamatoa Tokely Justin esory agny io didy fahatanytany nataonao fa hiteraka korontagna eto avelony rehetrarehetra haneho hevitra malalaka farito ny fisipika ifampifehezana fa sy hitondra filaminana sy hitarika fandripahalemana sy hitarika fifidianana madio mangarahara araka ny rehetra araka ny ventesinareo ambenimbeny ny zavatra misy amin'izao ataonareo amin'izao io ho an'ny mpitandro filaminana tandroko ary ny vozony nareo raha ny fahafantarana azy
natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany nareo na dia adidinareo miaro ny androm-panjakana fa mibaribary loatra kosa ny fiangaranareo sy ny fitongolagnanareo amin'ny fitondram-panjakana mbola eo an-toerana amin'ny rejima amin'ny ankapobeny zany mitongilagna loatra ianareo ka mahamenatra ny firenensika ny toezavatra misy satria maty asina ny mahatandroka aron'ny nareo fa tena hita hoe miaro olon-tokana nareo ndray no miaro ny mpanaboty firenena sy miaro ny olona atao hoe efa iaraha-malala fa vahiny mitondra n'ity firenena ity. Aiza ny fahalalana maneho hevitra sy ny demokrasia raha ny tranga tahaka izao no misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tantandalana tokoa ve i Madagasikara sady didiny Besandro no miatra ho an'ny hafa. Amin'izao ankatoky ny fifidianana izao, ny fahalalana maneho hevitra sy ny fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra no isan'ny hitakiny antoko politika maro samihafa. Ireny ny enti milaza fa mihamanjavina trano ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra eto amintsika amin'izao fotoan'izao. Miariary ihany koa ankehitriny fa tsy matoky tena intsony ny mpitondra fanjakana ka mampiasa izay fahefana ampelantanany amin'ny fotoana kely sisa ananany Kaeton Andriatsilavo. Taorian'ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana malagasy ny volana aprily lasa teo mikasika ny famerana ny famorim-bahoaka izay tsy maintsy atao anaty efitrano. Maro tamin'ireo fiarahamonim-pirenena, olon-tsotra, mpanao politika sy ny maro hafa no naneho hevitra. Taorian'izay raha tsy hivina, namoaka fanambarana ihany koa ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ka nilaza fa ny ahany amin'ny mety sy ny korontana eto Madagasikara, indrindra amin'izao fotoana manakaiky fifidianana izao. Tsy niaino ireny ny fanambarana sy fampatsahivana ireny ny mpitondra fanjakana. Niroso hatrany tamin'ny fanaovana mizana tsindrianila amin'ny fampiarana ny lalàna eto amintsika, indrindra ilay andinin-dalàna mikasika ny fahafahana mamory olona sy maneho hevitra izay tafiditra anatin'izo fototra ananan'ny olombelona ihany koa. Fototry ny demokrasia nefa ny fahalalan'ireo antoko politika maneho hevitra ary amafisy ny lalam-panorenan'ny repoblika fahefatra izany. Voarakitra mazava ihany koa izany amin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin'ny Madagasikara. Miariary ihany koa ny tsy fahatokisa-tena ananan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha ny hita teny Analakely sy ny manodidina tamin'ity androany ity. Tsy nisy olona na mpanao politika nilaza na nanao fanambarana fa hitany eny amin'ny kianjany 13 Mey. Feno miaramila nefa teny an-toerana nandritra ny tontolo andro. Ao ireo nilaza fa raha ny fampandriana fahalemana ny ady amin'ny dahalo, olon-dratsy, mpanao sity mahery sy mpamaky trano no atao tahaka izao, azo antoka fa ilamina ny fiarahamonina. Ao ireo nanome tsiny ary misy ny nametra-panotaninany amin'ny hoe fa misy inona. Ahina hitroatra ve ny vahoaka raha iroso amin'ny fanambarana ny antoko TGV izay namarana ny kongresy ny androany ka ilaza fa nao amboletra angataka ny Rosany Florajoelina izay manana zo-pirenena tokana, zo-pirenena frantsay. Ny azo ambara matsapa tena ny mpitondra fa misy tsy araka ny tokony ho izy ny fomba fitondrana ny firenena sy ny fomba fifehezana ny toetra ara-politika ka mahatonga izao tranga tsy fahita tao anatin'ny 90 taona izao araka ny ambety tenin'izy ireo. Raha iverenana, isan'ny nanaitra ny be sy ny maro nandritra iny fianambe nataony antoko-pomba ny fitondrana iny ihany koa ny fampiasana ireo olona sy fitaovam-panjakana. Fitaovam-panjakana no hitaterana ireo avy any amin'ny faritra. Voatery tsy maintsy namaly ny antso tamin'ity kongresy ity. Voatery satria raha ny fitarainana voaray, maro tamin'ireo olom-boafidy, indrindra ny ben'ny tanàna no nahazo fandrahonana raha toka tsy ho tonga amaly ny antso. Andrasana ny mety ho toiny fa raha ny fehi-kevitra nivoaka teny amin'ny CCI vato androany dia nangataka ny filohandry Rajoelina irotsaka ho fidina ireo mpizaika. Rahonana raharapitsarana sy amoronana dosie hositoma ihany koa ny moto. Ireo no isan'ny fandrahonana mahazo ireo ben'ny tanàna tsy manaiky manohana ny filohandry Rajoelina amin'izao fotoan'izao. Rariny raha ny 20 isan-jatony izy ireo no nanatrika ny kongresy ny antoko TGV teny amin'ny CCI vato. Ireo ben'ny tanàna androany no ny zay fanaovana tsindry sy ny raha matahora izay voaprovo izao fa mifangaro ny fitantanandra raha-panjakana sy ny fitantanana toko politika ho ny faneo-kevitra samihafa tamin'ity androany ity. Onona saina. Endrika anehoan'ny mpitondra ankehitriny fa manana ny heriny izy ireo ary mambahoaka tokoa tao amina siterena ireo olom-boatendry sy olom-boafidy hiara-disy anohana azy amin'ny firotsako fidiny ny filoham-pirenena. Ny 20 isan-jaton'ireo ben'ny tanàna no manatrika ny kongresy nasionaly ny antoko TGV ho ny mpikarakara izany omaly teny amin'ny CCI Ivato. Isan'ny tsindry atao amin'ireo ben'ny tanàna ny fisitomana ny moto izay nomena azy ireo voatsila akory raha tsy manohana ny filohandry Rajoelina.
moto izay tsy nahafanana mpandrosiny commune noho izany efa ty amin'ny fiafarany fempitom-piasan'ny ben'ny tanàna vao nomena fa ihany koa volam-panjakana no novidianana azy fa tsy vola ny antoko TGV. Ny lalam-panorenana dia milaza sy miantoka ny fahalalahany tsirairay amin'ny fironana politika sy ny fiandaniana izay ananany ka sy tokony ho isa zany dia hoe fanerena na amin'ny endrika manahoana na amin'ny endrika manahoana fa azaina tanteraka ny safidin'ny tsirairay. Ny fanomezana fitaovana dia endrika anankiray anampina ny mpitondra na ny tompon'andraikitra ny fotony amita ny andraikitra izay sahany amin'ny ansakany sy andavany. Izay anefa dia tsy aty amin'ny fempotoana ifarana ny fotoam-piasana satria ilaina amin'ny andraikiny iny dia tokony any amin'ny fotoana fanombohan'ny fotoam-piasana misy zany ny tongan'ny fitaovana satria manala fahasaranana an'ireo ben'ny tanànareo indrindra fa ny ben'ny tanàna amin'ny commune ambanivohitra moa zany ary sy vao androany na aty afara no nisiny le filana fa voalany voafidy ireo ben'ny tanànareo dia efa nanomboka teo zany ny filany an'le moto. Azo lazaina tara satria efa lasa ny 3 taona mahery tokony efa isitrahana ny zany fitaovana zany hoentina manatanteraka ny andraikitra izay nankininy vahoaka azy aminy tamin'ny alalan'ny fifidianana. Tsy ny ben'ny tanàna rehetra no nomenany moto fa ireo izay miaradi amin'ny mpitondra ihany. Ireo efa mbany sitraka izao tratry ny omeko tsy omeko izao indray. Ny moto zany ange raha tena hoe resaka hoe fampandrosoana na hoe fanampiana ny ben'ny tanàna perinazy amin'ny asa ataony andavanandro amin'ny matompona andraikitra voalohany azy no safidianany vahoaka hitondra fampandrosoana sy ao anatin'ny commune anankiray dia efa tokony tany am-pendohan'ny mandat zany natao. Mandat ny ben'ny tanàna ngeka mifarana amin'ny janoary 4 sy 2 ariva izany hoe tsy manana afa-tsy 3 volanao zany zay sisa na 4 bolana raha be indrindra arakaraky ny valin'ny fifidianana ho filoham-pirenenao. Dia inona moa zany ilaina zany? Mbola anao tety zay mbola hofidiana indray zay misy tsy ho lany misy ho lany zany ohatrany hoe anakiraiky io zany moto zany matoa napetraka sy nomena ny ben'ny tanàna ho anareo ben'ny tanàna zay efa nazo zany dia mazava be takalipaza vidim-ponanana hoe domitapany mba handoherana dia lasa ohatrany hoe nalefa aloha zany le kompansanareo ho anareo zay efa nandray ny moto fa zahay zany raha hoe omena efa nampanantenana zany hoe azo moto koa zay fa mbola tsy nazo mandraky ty ny androany zahay zany raha omena zany dia tena amin'ny fitiavana hoe volaniza moa namezana azy volam-bahoaka io rariny sitsiny raha mahazan'izany ny ben'ny tanàna. Ankoatra ny fanambazana fitaovana tonga hatramin'ny fandrahonana famoahana sy famoronana dosie ny raharaha ho an'ireo tsy manaiky iloko volomboasary. Afangaro ny fitantanan-draharaha-panjakana sy ny raharahanantoko ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo ben'ny tanàna. Rehefa mitantana firenena mila tena vahana tsara hoe firenena ve ny tantanana dia volam-bahoaka ve sa antoko ny tantanana dia volan'ny antoko ve. Mazava be fa raha tena tian'le fampandrosoana aloha dia omena tosika ny ben'ny tanàna ahafahany manafaingana ny asany fa tsy hoe omena apahany izy ohatrany hoe omena moto izy dia asiana chantage lavabe eo mba aty ao. Mahatonga an'le ben'ny tanàna hoe 900 manatrika congrès natoko anankiray satria le congrès koa le ao anatin'le antokany iny ny mpitondra ary anisan'ny fitaovana arangaranga be ny resaka fitsarana ny bianco ny GE ny fitoritoriana ny ben'ny tanàna ka iarahantsika mahalala fa afaka mamoroporony eo daholo zany dia afaka mitifitra n'le ben'ny tanàna dia ben'ny tanàna moa tsy manana immunité dia vokatra izay tahotr'izay ny ben'ny tanàna dia alao ny zay tsy famezatsiny mihitsy amin'ny ben'ny tanàna alao ny izy manaraka any dia amin'izay izy mba tsy voahelingelina izay ny mahatonga an'le izy. Mazava izao fa marefy ny mpitondra ankehitriny ka tonga amin'ny fampiasana paikady efa nilozan'ny toetrandro ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo ben'ny tanàna. Raha nampandroso sy nahavita tokoa ny fitondrana rajoelina tao anatin'izay 5 taona latsaka izay vita ho azy ny fampelezan-kevitra. Ny zava-misy anefa maro tamin'ireo nampanantenaina no tsy tanteraka ka tsapan'ny filohan'ny rajoelina sy ny mpiaradia aminy fa sarotra ny fandidiana.
fangatananao ny asa ny araka ny tokony ho izy sy araka ny lalàna velona eto amintsika ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina amin'izao fotoan'izao. Manoloan'ireo antota taratasy filatsahako vidiana naterindreo kandida miisa 7 hatramin'ny androany. Amin'ireo kandida miisa 7 efa nanatitra ny antota taratasindreo izay fantatra fa misy naturalisé tahaka ny Flora Joel ihany koa Gaeton Andriatsilavo. Rampitso ny daty farany fanaterana ireo antota taratasy eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ho an'ireo kandida irotsaka ho vidiana filoham-pirenena ny fahinana ny volana Novambra 2024 avy izao. Hatreto aloha ny antotanisa voaray miisa 17 ireo mpifaninana efa nanatitra ireo antota taratasiny ireo teny amin'ny ACC. Raha ny loharanom-baovao azo ankoatra ny Andra Rajoelina ny taona 2024 misy amin'ireo kandida efa nanatitra ny antota taratasiny teny amin'ny ACC no naturalisé français. Izany hoe mitovy amin'ny Flora Joelina ankehitriny manana zo-pirenena tokana, zo-pirenena frantsay. Naturalisé izany hoe izy tompo-tenany mihitsy no nangataka izaka zo-pirenena vahiny. Mazava ny voalazan'ny lalàna mikasika izany ka izay mangataka izaka zo-pirenena vahiny raha toa ka efa feno taona very avy hatrany ny zo-pirenena malagasy ananany. Raha ny loharanom-baovao azo ihany koa misy amin'ireo kandida efa nanatitra ny antota taratasiny no mizaka zo-pirenena vahiny par filiation. Raha tsy hivina hatrany mizaka zo-pirenena vahiny par filiation ny olona iray raha toa ka zanaka frantsay ilay olona ka mampita amin'ny zanany ny zo-pireneny. Ho an'ny naturalisation kosa dia fangatahana izaka zo-pirenena vahiny izay tranga misy amin'ny Flora Joelina sy ilay kandida irotsaka ho vidiana voalaza teo aloha. Efa nivoaka ny pirofo izay niarahany rehetra nahita fa naturalisation no nahazoan'ny Flora Joelina ny zo-pirenena vahiny ananany ary mazava ny lalàna ao amin'ny 220 sy ny 720 fa very avy hatrany ny zoma malagasy ianao raha olona feno taona ianao no mangataka zo-pirenena vahiny. Antenaina araka izany fa hanao ny asa ny araka ny tokony ho izy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana eo pandiniana araka ny lalàna ireo antota taratasy filatsahako vidiana ny ireo kandida miisa 17 efa nanatitra ny momba azy teny Ambohidahy ireo. Antenaina ihany koa fa tsy hisy intsony ny tranga tahaka ny niseho tamin'ny taona 2024 ka efa ny taonany maro aty aoriana vao naseho ka miteraka izao olana mitranga eto amintsika izao. Misa 17 aloha zany hatramin'ny arivateo ireo kandida tonga nanatitra ny antota taratasy firotsahako vidiana teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ambeten'ireo kandida hatrany ny ho fampiarana ny tanitandalana marina ary ny fanajana ny voalaza ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Henri Florian. Iray ihany tsy atapera ny fotoana ahafahana mandrotsaka ny antota taratasy firotsahako vidiana ho an'ireo izay hifaninana filoham-pirenena. Misa 17 hatramin'ny arivateo ireo tonga nanatitra ny antota taratasy teo anivon'ny ACC etsy Ambohidahy. Ny marina teo ireo tonga teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny eo anivon'ny antoko malagasy lavaly perfect misy ny kandida Raneve John Sylvia. Ety farany izay nanamafy fa tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fifidianana irery ihany no vahaolana manoloana ny fenkevitra noraisy ny FFKM. Fifidianana ihany ny atsika fohy ny fotoana raha mbola anao ny concertation nationale ho an'ny FFKM. Hitako fohy ny fotoana. Efa ny andro 5 taona tsika dia fifidianana ihany ny tsika. Mino fa nanana 5 taona tsika après ny élection tamin'ny 2018 dia tokony niezaka tsika tanatin'ny 5 taona raha nanana vina. Ankoatra io ny kandida James Sara Somaka no nanatitra ny antota taratasy firotsahako vidiana ny tolakandro teo. Ity kandida ity izay nanambara fa efa misy ny fikonokonona ny kandida maromaro hanatsoaka ny antota taratasy firotsahako vidiana raha vantany mahazo mirotsaka ny filoha Andra Joel. Zao kosa aloha satria nisy resaka hoe raha sanatria hono ka ilatsaka ny filoham-pirenena perinasa dia fampiantso ny kandida rehetra hoe hanatsoaka ny kandidatura zany. Zay zany raha ataonay zay dia fiarahana amin'ny daholo be faisakiny zany zay. Fa hatreto aloha zany mbola tsy tsafaka any amala zany satria amin'izao rahatenenantsika zao mbola tsisy resaka. Ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tonga farany nanatitra ny azy ny tolakandro teo anivon'ny ACC etsy Ambohidahy. Nambara ny nandritra izany fa tokony ampanjakaina ny mahatanitandalana ny Madagasikara. Rehefa manao hetsika izahay dia sakanana nefa hetsika izay midika tsotra fotsiny hoe fifampiresahana, fivoriana ao anatina efitrano izay mihidy. Jereo ny maly teny amin'ny CCI vato misy eny velany eny hitantsika rehetrarehetra hitapoky hitapirenena
tsy enatra tsy tahotra ozy ny fitenenantsika malagasy a tena mizana tsy indrinila mihitsy le izy a ary zany no tena mampieritrehitra za moa dia miteny foana amin'io fanajana ny tany tandalana io hoe aiza ny fanajana ny tany tandalana ny mpitondra ny tokony anajany zany a petraka am'izao nke de tolaka efa mipetraka sady le hoe neutralité de l'administration de jereo any amin'ny vidéo nareo any amin'ny fankatsarinareo any a reo tobily mpanjakana misy plaque mena zay nandena keny a ny olona mandena keny a dia alohantsika normaly azy hoe ahoana moa zany zavatra raha pitso amin'ny enora ariva ratsaivana no farafandraisany atotataratasy firotsakofidiny ho an'ireo zay ifaninana ho filoam-pirenena isan'ny andrasan'ny maro fantatra ho an'ny androny rapitso io ny mety tonatsy ny firotsahan'ny filoa amperinasa zay arany rehetra malala fa tsy tokony ahazy ireo tsakofidina intsony noho ny tsy fananany ny zoam-pirenena malagasy ho hitantsika eo arak'izany ny fivoaran'izay isan'ireo kandida ho filoha amin'ny pirenenan'izay ho amin'ny androny rahampitso fa nyzoma ho avy izao ihany koa no ampafantatra bebe kokoa mahakasika ny birao-pividianana sy ny maro hafa ny seni araka mifantatra nandritra ny fionana ny arahany tamin'ireo mpanao fitsiriana avy amin'ny OIF tsy mbola hita treto ny délibération mahakasika izay ho ny antoko malagasy miara-miaingy maro amin'ireo fanampanazavana takiny lalàna tokony ho hita anatin'ny sitany seni ihany koa mahakasika ny rejisy-pividianana no tsy tazana amin'izao fotoana izao ka mampametra-panontaniana amin'ny fahavononana nara-dalàna sy tandro ny mangarahara ao anatin'izay fanomanana ny fividianan'izay mandeha araka ny tokony ho izy hoy ny filohan'ny seni ny fanomanan'izy ireo ny fividianana ny 6 novambra isan'ny efa nofafan'izy ireo ohatra ny doublon 7 arivo tamin'ireo arivo sy réal tsikaritry ny mpanao fitsirihana avy amin'ny OIF araka ny fantatra nandritra ny fionana teo amin'ny rototo androany ny zoma ho avy zao ihany koa ny fampahafantarana bebe kokoa ny mahakasika ny birao-pividianana sy ny maro hafa sika zany am'izao dia efa manao ny fikirakirana ny fanotana ny kara-pividianana zany de efa mandeha zany am'izao fotoana zao ny lisika mpifidianana zay etresika ny fifidianana de efa mandeha zany rehetrarehetra zany ny famantarana ny bureau de vote aizana ny toerana misy ny bureau de vote de efa ao anatin' zany ny seni am'izao fotoana zao de mino ainareo fa io bureau de vote na ny emplacement ny bureau de vote zay naberesaka moa zany ombieny de am'zoma zao de efa fantatrareo zany zavatra zany am'izao fotoana zao de efa ao amin'ny site web ny seni zany zavatra zany ka tsy tokony misy mampiary tsy zavatra miafinafina zany mitsy ny asatsika mazava ankilany ny tsikeranentin'ireo antoko politika firaisamon'ny pirenena sy mpisehatra maro nanomboka tamin'ny fikarakarana ny fanavoazana tanteraka ny lisy-pividianana hatramin'izao fa maro ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fomba fiasan'ny seni santiona ny fahafahana misitraka malalaka ny amin'ny fotoana rehetra ny registre électoral national araka ny voalazan'ny andinin'ny fahafolony lalana mifehy fividianana izay nandrirarirana ny antoko malagasy miara-miainga nanomboka ny 4 aogostra isan'ny nangatahany antoko ihany koa taorian'izay ny mahakasika io birao-pividianana ambaran'ny filohan'ny seni ampahafantarana ny zoma izao io indrindra taorian'ny fahafantarana fa efa mandeha ny fanontanany kara-pividianana voalohany aloha tena mafisina fa nanitany zavatra ny sikaritra no hitanay zany antoko malagasy miara-miainga mahakasika ny le resaka bureau de vote sy ny toerana misy ny bureau de vote isika mahafantatra hoe arita hita zany tanaty gazety maro fa efa anatin'le impression ny carte électorale ny seni am'izao fotoana izao matoa zany miditra anatin'le impression le carte électorale ny seni de mihevitra izahay fa midiky zay fa efa fantatra zany hoe aiza no misy an'ilay birao-pividianana midika koa zay fa tokony nisy zany délibération navoaka ny seni mahakasika an'io satria ny lalàna milaza fa misy délibération raisin'ny seni fahafantarana 90 andro melohan'ny datim-pividianana anazavana hoe aiza no misy an'io bureau de vote io mahagaga nefa hatramin'izao mbola tsisy fizarana an'io délibération zay raisin'ny seni io zay milaza hoe aiza no ahitana an'ireo bureau de vote reo faharoa mahakasika manokana ny rejisy-pividianana tiana mafisina fa mazava no misoratra anatin'ny lalàna momba an'izay mention rehetra tokony ho hita anatin'le rejisy-pividianana io nijery izahay eto anatin'ny sitany seni fa mahatsikaritra hoe misy mention zay takin'ny lalàna takin'le loi organique io tsy mipoitra anatin'ilay sitany seni io ka zay no natonga anay nitaky ary mbola mitakatra amin'izao mba hahazoana accès total mba ahitany tsirairay avy zany ny votoatin'ny feno mahakasika an'le rejisy-pividianana io ireo rehetra ireo
no nanamafisan'ireo antoky sipsehatra maro nandritran'ny fiaonambe nasionaly no karakarain'ny FFKM teny Mandrimena raha iverenana fatakina ny iverenan'ny senisy ireo androm-panjakana samihafa amin'ny fahitsiana sy ny fanarahan-dalàna azona fifidianana madio mangarara sekeny rehetra. Efa maro hoy ny fanazavana ny sosikevitra na roso hanatsarana ny asa rehetra saingy ny senisy ny fitondram-panjakana izay hita ho manakato maravarana treto ary milaza ny tsy empotra manoloana ny tsy fahatombanana. Ny alatsinainy faharaka ambin'ny folo ny volana septambra ho avy zao araka izany no anaovana ny antsapaka amin'ny filaharan'ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny bileta tokana sy ny fandraisana anjara amin'ny fandaharana amin'ny haino amanjerim-panjakana hoy ny filohan'ny seni androany teny Alarobia. Nandritran'ny fiaonany tamin'ireo mpanao fitsirihany avy amin'ny OEF aorian'izany no hanainga hiazo ny firenena anontany bileta tokana ny delegasiony avy amin'ny seni. Tontolon'ny fampianarana tsy mbola miverina ny fampianarana eny amin'ny oniversite n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Antony ny ray apasivy ny fitakiana raha ny fanazavana no nivaly tao anatiny 2 volana. Nanaovana ny fitakiana ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondrana no mahatonga ny eny amin'ny oniversite mitokona ho ny CSS Sampanantananarivo tamin'ity androanty. Nela Ranelson. Rovolana nanaovana fitokonana ny iray ampatsiviny ny fitakiana nataon'ny CSS ihany no mbola nivaly raha ny fanazavany ny filohan'ny CSS Sampana Antananarivo androany nandritra ny hetsika sy tiana izay nataon'izy ireo any maraina teo. Tsy manana finiavana amaly ny fangatahana izay nataon'izy ireo ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ny fanazavana. Tsy roso amin'ny fampianarana ireo mpampianatra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo. Raha vantany vao misy valiny avy amin'ny mpitondra fanjakana ireo rehetra no takiana izay tsy sarotra ny manatanteraka azy fa ny finiavana politika eo amin'ny mpitondra sy ny fanaovany zinona ny fampianarana ambaratonga ambony no sakana ankehitriny. Koa izay ny antsonay ny vahoaka malagasy mba ho tonga saina satria iza ny mpanao sorona ny vahoaka malagasy dia ny tompo-pahefana sy ny tokony handray fanapahan-kevitra ny amin'izany rehetrarehetra zany. Ny CSS dia mampianatra no andraikiny rehefa tsy feno ny fepetra ahafahany mampianatra dia tsy maintsy mijanona mampianatra izy. Maninona kay raha valiana le izy fa tsy hoe kory ny zana-bahoaka mandranto fianarana ity amin'ny anjery manontolo miankina amin'ny fanjakana tsy manambola andehany ivelany toy ny zanaky ny sasany sy ny andehanana mianatra any amin'ireo oniversite tsy miankina ireo no lasa soketaina sy atao sorona. Ny CSS dia vonona ny roso amin'ny fampianarana raha toka feno ny fepetra ahafahany manatanteraka izany dia ny fivalian'ny fitakiana izay efa voalaza ombienombeny nomena ny mpitondra fanjakana. Nitondra fanazavana ihany koa androany ny filohan'ny CSS Sampana Antananarivo manoloana ny fanaratsiana ataon'ireo olona akaiky ny fitondrana. Izay mety akaiky ny mpitondra ankehitriny na ny sala amin'izany mba tsy amoaka vaovao tsy marina satria raha ho avy ny fotoana tsy akaiky ny mpitondrana tsony dia aizary ny tany sitriana tsy tokony famalifatiny eto fa tokony ajaina mandrakariva ny filaminana satria mitaiza vahoaka isika manabe vahoaka ny CSS tompona andraikitra amin'izany voalohany dia izay ny tokony apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena satria tompona antoka amin'ny tsy filaminana ireo olona izay mamoaka vaovao tsy marina. Tsy misy université mitokona zany eto ambonin'ny tany raha tsy eto Madagasikara noho ny tsy fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana. Ny maraina teo fanonanao fa fitokonana indray ireo mpampianatra eo anivon'ny CSS Sampana Antananarivo. Misaraka izany ny fanapahan-dalana izay nataon'izy ireo teo anoloana ny vavahady miditra sy mivoaka ny oniversite. Zay ivona takin'ireo mpampianatra ny ampiarana ireo didim-panjakana miisa 5 momba ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eny anivon'ny primature izay tsy mbola mivaly hatramin'ny izao. Eo ihany koa ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo mpampianatra misotro ronono sy ny reclassement. Volonté politique zany isan'ny andrasana mamahana an'ireo olana amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy amin'ity ala ity ny fampianaran-janaka amin'ny sekolim-panjakana ny Sandrada distrika ny Fandrina izay andoavana hatramin'ny 5 alina na vary ray gony isan-taona. Eo ihany koa ny Tranomay tao amin'ny Fokotany Tanambao avaratra ny Tsirana ny hampany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo manapitafa vetivety ary.
maizina be izany mariko koa boum mangina be izany mariko koa boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty hein resaka inona moa zay fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy mp3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isanandro mandra-paveninao vidiny manontolo balika mamiratra no avika tonga indray ny aorita Yama amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafizintsika mitondra hery sy tanjaka Yama ilay aorita manampy anao hiatrika tontolo andronao e Yama misy tsiro vanille, fraise ary coco tsara e natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja Yama ilay kutsutsao Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Andjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Ndao mokatra aingana kokoa mba ahaleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary ainga piasa no azona vokatra tsara milina mahavita mitody vary hatramin'ny 2.5 taona isan'ora azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora. Mamena ny arabatra ny tombo kilasy tombo vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity. 5:03 alina hatramin'ny 5 ariary isa-taona na vary raiky tapo. Io no alohan'ny ray aman-dreny raha te ampianajanaka amin'ireo sekolim-panjakana ny amin'ny commune Sandrandà. Distrika ny Fandrina amin'izao fotoana izao etsakilan'izay. Mitotongana ny vidim-bokatra ireo tantsaha noho ny faratsin-dalana ka tsy maleo sara ny vidiny onona saina. Fambolena sy fiompiana, fanaovana arina fandrehitra, fivarotana. Ireo amin'ny ankapobeny no fotom-piveloman'ny mponina eto amin'ny commune Sandrandà. Iray amin'ireo commune mandrafitra ny distrikan'ny Fandrina faritra Amoron'Mania. Tsy misy mpividy anefa ny vokatra noho ny faratsiany lalana. Ilaina anefa ny vola amin'izao fotoana izao na amin'ireo fitaovam-pianarana izany na ny vola aloha any amin'ireo sekoly hoy ireo ray aman-dreny. Fijaliana ny fidiram-bola. Tena sahirana rehefa vavany ny fidiram-bola. Zao ny ampianarina ho misenina. Ny anay mako mazana vary ataoko lazy ny mpianatra. Vary ny anay dia ny fandoavam-bola misy kely agny ihany dia vary oatra isamare valiko atin'ny isan-jaza isa-taona ka. Ny zao enina zay dia ndoavana valiko atin'ny isa-taona ny raiky. Atao vary tsara ho ako izy hoe te handray vary ihany eo dia tsy maintsy vary. Dia tsy maintsy atao e. Tsy maintsy atao izay ahtanan'ny ampianarana ny zaza amin'izao. Sa magnampy mifanjakana, sa misy fanjakana magnampy zany. Miady rery mihitsy. Farany kely le efatraliny ny azo sayaby ny azo 3e ny raiky. Dia nefa mividiny kahe hoatrinina dia ny droit aloha dia ny akôlazy. MCG Voiso.
efatra rivo isam-bolana dia tsy hay ary amin'izao na hisonitra le akolazy na ahoana tsy hainay mety hisonitra indray zany amin'ity droit 3 arivo sy 1 alina ny EPP mandoa akolazy tio ngay 5 isa-taona zay ny akolazy ny alonay 3 alina zany zay 4 arivo sy 3 alina isa-taona zay re vola mahimaimpona ny fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana araka ny averimberiny ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministerany fanabeazam-pirenena tsy izay anefa no mitranga na an-tanan-dehibe na ambanivohitra toy ny eto amin'ny komuna Sandrandà vary no aterany an-tsekoly ho an'ireo tsy manam-bola 3 alina hatramin'ny 5 alina ariary vitsy anefa ny mbola manana tahirim-bary amin'izao fotoana hoy ireo ray aman-dreny ny vola ihany koa tsy misy fanitrana fitotonga ny fahefa-mividin'ny malagasy izay miantraika mivantana amin'ny fampianarana hoy ny eo anivon'ny ADEPM na ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar. Noho le fahasairanana tanteraka zany miatra amin'ny vahoaka dia tena hita tokoa lay fiezahan'ny ray aman-dreny aloha hoe ampiana-janaka fa matetika rehefa ry atenatena eny ary dia betsaka zany le miala andaharana dia eo no mahatonga anay hoe mety hatraikatra any amin'ny fiainam-pirenena zany raha ohatra ka tsy mahita vahaolana haingana dia haingana zany ny fanjakana amin'izao toedrara zao dia mety olana goavana io atsoriana kely eo satria nandritra n'izay 5 taona zay dia tsy sasatra zany tena nitokotongana zany le fanabeazany dia efa rahantsika mahita moa zany zao ny fiatraikany sy ny vokatra zay tsy firaharahiana zany an'izay sosialim-bahoaka sy ny fanabeazan'izay dia raha mbola atao atsirambina na atao hoe atsisim-bala ny fanabeazana dia tsisy fampandrosoana vanina eo ka zay zany dia manao antso aho amin'ireo le miomakomana zay ady laharana zany eo amin'ny fitondrana azo atao ampanjavatra ny sosialim-bahoaka noho ny fanitrana nahitana fiakarana ireo mpianatra ny alan-daharana tao anatin'ny 5 taona ho an'ireo sekoly mivondrona ao anatin'ny ADEPM. Lafomba vao hafa misy manao tsindry andetehan'ireo mpiaro ny zolombelona sy mpampaneny lakolosy malagasy ho Thomas Razafindremaka firaisamonim-pirenena no sady mpiaro ny zon'olombelona no gadraina tamin'ny taona 2024 noho ny fahasahiny nitorika sy nanatsikafina ny kolokolo sy ny trindry samihafa eto amin'ny firenena indrindra ny tany amin'ny faritra Iorombe tsy nitombona ny fitoriana azy tany amin'ny mpiandohana ka misy mitady ny fomba rehetra anampianam-bava ka nanatevina ny fitoriana azy amin'izao fotoan'izao Hilary Nasonne. Nakatra teo anivon'ny pôle anti-corruption na ny PAC Androany Maraina rehefa nangina nandritra ny 3 taona ny Rara Thomas Razafindremaka firaisamonim-pirenena mpiaro ny zon'olombelona tsy mitombona ny fitoriana azy hatrany am-piandohana hoy ny fanazavany antony nahazo ny fahafahana vonjomaika tamin'ny taona 2024 tany amin'ny faritry Iorombe fa noho ny fahasahiny nanatsikafona ny tsarariny sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona misy manao tsindry anampianam-bava sy andetehana azy raha nambarany izay moa no anjaran'ny zon'olombelona eto raha vao manao dia tsy maintsy misy fiatraikany le izy dia matetika tratrana reprise zay ohatran'izay ka reprise zay moa izy tia dia misy karazana fandaminana atao mba tsy hafahako mikofoka zany mba hafahako angina manoloana n'le tranga zavatra sasatsasany zay fantatra hoe tsy mety satria raha ny fitoriana hatramin'ny voalohany ka mba tsy tokony nahavoana mihitsy na ikely satria tsy mitombona le fiampangana satria nalamina moa le izy mba hafahana mamina rehefa vita moa zay hita hoe mety sy mety dia nambolena zavatra hafa ndray rehefa nivolena indray le hafahafa zay zavatra tsy ampoizy kokoa dia zay nahatonga an'le izy ohatrany hoe nitombo indray le mpitory rehefa hita indray hoe tsy nitombona loatra koa ngamba le fitoriana dia nasiana mpitory hafa indray dia noho izay nahatonga société civile rehetrarehetra hoe ngamba tsy mety raha ohatra ka eo amin'ny sehatra zay asako na anaovako an'le asa mampiaro zolombelona dia nanao an'le fangatahana de saisissement ny société civile namany ka nahatonga ny raharaha io nivadika taty Antananarivo. Tsy voasamba no nisy fanenjehana ny mpiaro ny zon'olombelona sy mpampaniry lakolosy tahaka izao teto amin'ny firenena. Enjehana sy tadiavana fomba rehetra ny fampanginana ireo mahasamijoro amin'ny fahamarinana sy mpitadiny rariny. Zay le hoe tranga fantatrareo fa misy sehatra efatra ngamba no tena idirako voalohany indrindra ny zon'olombelona ankapobeny
zay zon'olombelona akapobe zay dia voakasika daholo zany ny olona amin'ny akapobeny. Ny faharoa resaka accaparement de terre. Nisy ene tsindry tsy namelana anay teny amin'ny resaka momba an'le hoe fangalara-tany. Noho izaho amin'ny juge be dehibe amin'io amin'ny akapobe satria za mamangatako hoe mba asivy concertation rehefa mba maka tany ngeza be fa tsy mety kosa raha tonga dia alaina ny tany olona. Resaka mpitandro ny filaminana fantatsika tsara tsy dia hoe mpitandro ny filaminana rehetra fa misy kosa manao tafahoatra zay anaovao koa fitarainana amin'ny lehibe. Reny olona kaiky reny zany anisany ary zay ngamba ny anisany anankiray tamin'anamborana ngamba ataoko raha olona tsy namon'olona ngamba tsy dia anaovana fanamborana goavana be manao ohatran'izany. Atao zay asahirana anahy, atao zay ampikorotana ny saiko, atao zay ampangina anahy mba tsy hisiantsony ny hoe fitoroana sahala am'izao. Fa fitoroana moa no atao ka raha mitoroka ianao tokony manadiady zareo fa tsy tonga dia ianao indray no enjeny mangina ianao. Fa ny tena marina ny fitoroana dia fangatahana andreo olo ireo hoe misy tranga ohatran'izao ato ka tokony anaovanareo fanadiadiana. Zay ngamba ny tena hoe zavatra mitranga satria za ngamba mbola tsy nitorina indray mandeha raha ngamba afa-tsy le hoe raha matole lazaina fa mitory anahy nitoriko tamin'le hoe fangalana n'le vola an'olona hafa. Fa no itohinana tombontsoan'olombitsy tamin'ny alalan'ny fiantsoana ireo tompony andraikitra anao ny fanadiadiana mahakasika ny tranga hitany no nitoriana sy kendrena anagadrana ny Tomasy Razafindriamaka raha ny fanazavany. Misy fitoriana hafa izay tsy fantany akory ny antony ankehitriny tafiditra ao anatin'ny tsirairay ity. Nahemitra amin'ny 24 ny volana septambra izao no izany ny fitsarana azy no ireo fitoriana hafa ireo indray. Fa mbola lavitrezaka ny lavitra ny ezaka tsy maintsy atao hialana amin'ny fanondranana ny tsokosoko ny volamena avy eto Madagasikara. Ny sehatra ny volamena izay olombitsy no hatrany no migoka ny tombontsoa avy aminy ary vitsy ihany koa ireo mpanondrana nanao ny fampodiana vola vahiny raha ny zava-misy tao anatin'ny taona maro Gaeton Andriatsilavo. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa ny kajy amaritana ny sandany volamena dia iankina amin'ny fahadiovany araka ny fenitra takin'ny London Billion Market Association na ny LBMA ireo fandaniana amin'ny fanadiovana sy ny fitaterana ilay volamena ary ny fandaniana ireo mpandraharaha amin'ny fikirakirana eo anivon'ny banky. Io sandany volamena io amin'ny vola ariary isaky ny grama dia iankina amin'ny sandam-bola eo amin'ny dolara amerikanina sy ny ariary 2 andro mialohan'ny fametrahana ny atota-taratasy fanondranana azy eny amin'ny guichet unique d'exportation miampy ny 300 tokony ho anjaran'ny banky. Manomboka izao izay tsy réglo zany tonga izy dia efa tsy afaka anondrana manomboka izay hoe atambatra ao anatin'ny toerana iray eo amin'ny polisy eo ny gendarme eo ny douane eo ny eo amin'ny hetra fanangonana ny hetra dia natambatra birao iray zany ireo manomboka izao rehefa isokatra ny fanondranana ny etape farany dia hoe manomboka izao koa tsy maintsy mila agrément daholo ny fanondranana volamena na permissionnaire na manana permis ary ianao zany dia mila agrément ary misy cahier de charge bokina andraikitra dia ireo rehetrarehetra ireo zany miandry kely an'izay sisa dia mbola etape farany alohan'ny tena ahafahana hoe manomboka manao ny fanondranana volamena ny tokony ho izy zany. Isan'ny fepetra takina amin'izany ny hoe manaraka ireo fepetra ara-tontolo iainana ara-olombelona voafaritra mazava ny fomba fanangonana manao sonia ary manaiky fanao rapatriement de devise tsy maintsy orinasa mijoro ara-dalàna. Tanjona amin'izany ny fahafahana manenjika ireo tena tomponantoka raha misy ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra. Noho izay indrindrany dia nampiakarina sina fepetra zay orinasa manana petrabola farafahakeliny 50 tapitrisa ariary raha taloha zany ray tapitrisa ariary dia afaka mamondrona volamena. Zao zany ianao tsy maintsy ianao manana capital au moins 50 millions d'ariary zay vao afaka mamondrona volamena ary ianao tsy maintsy manana birao visitena mihitsy ny hoe tena misy le birao fa tsy hoe tranotrano amboamboarina fotsiny misy ny visitena site dia ohatrohatran'izay ihany koa ny hoe manana prévision mazava ianao amin'ny resaka varitra ny prévision d'achat, prévision de vente, prévision d'exportation dia manana ny olona ianao afaka hanao an'le asa koa zany anisan'ny jerenao anatin'le izy. Raha toka 70 andro ny fempotoana nomena ahafahana manao rapatriement de devise amin'ny fanondranana volamena teo aloha na ena ho 80 andro zany raha ny fanazavana hatrany. Volamena milanja 3 kilao monja no voapirofo fanaondrana ara-dalàna teto amintsika raha ny tarehimarika ny taona 2024. Tafiakatra 20 hatramin'ny 15 taona nefa ny volamena avy eto Madagasikara naondrana ny tsokosoko any Dubai izay firenena tena mpandray volamena avy eto amintsika.
midika izany fa maro kokoa ny volamena aondrana tsokosoko miala eto Madagasikara ary olombitsy no mahazo tombotsoa amin'izany. Mbola tsy nahitana toyny ary mampametra-panontaniana ny maro ihany koa hatramin'izao. Ilay volamena nanjafo natao anaty kofra teny anivon'ny ministera. Ny toyn'ireo fanadihadiana mahakasika ny raharaha volamena mahavoasaringotra olona maro sy ny maro hafa teto amintsika. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana satrotra ny fampidirana mpianatra ho an'ity taom-pianarana 2024. 2024 ty oro Ray aman-dreny nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Ny ankamaroany zanak'izy ireo izay saika tsy mbola misy fitaovam-pianarana rany fanazavana azo tandroany Daniela Amino Arso. Ankoatra ny fandoavana ny sara-pisoratana anarana, isany mampanano sarotra amin'ny fampidirana mpianatra ihany koa amin'izao fotoana, ny fiakaran'ny vidin'ireo fitaovam-pianarana ilain'ny ankizy any an-tsekoly, hoy ny fitarainan'ireo ray aman-dreny mampiana-janaka nanaovana fanadihadiana. Ny ankamaroany ireto farany izay saika sahirana avokoa, tsy mbola nahazo ny fitaovam-pianarana ho an'ny zanak'izy ireo raha ny fanazavana. Vidy fitaovana ny tena mampikolay izao amin'izao. Tena enjana be ny vola. Tamin'ny herintaona izy mba azo fa tamin'ity izy tena enjana be aloha e. Tena nenara ihany ny mianatra aloha. Fa hitako tena sahirana. Na kahier na stylo. Stylo tamin'ny herintaona mbola 700 vidinao izao efa 400 700. Zanako anankiroa mianatra any amin'ny CCC EPP. Dia ny fitaovana izany tena fitaovana no manina moa tena enjana be. Dia izany ary mbola misy tsy azo. Moa izay mivady samy tsisy miasa koa fa asany tambariny atao dia izay karama kely azo eny no amboambarina atao droit atao fitaovana izay azony. Tamin'ny herintaona aloha mba azo kely hoe mba ohatrany hoe lamindamina kely fa tamin'ity any tena sahirana mihitsy tamin'ny mpianatra izy. Tena mafimafy izy tamin'ity. Ny fitaovana miakatra daholo, na ny droit koa ary miakatra. Dia na zao anala CPN zanako amin'ity lasa nitombo 7,000 tamin'ny herintaona ny droit aloha. Dia ny fitaovana koa ohatr'izay mbola tsy complet, mbola tsy ampy. Ny droit efa vita fa ny fitaovana sisany mbola misy problème kely mbola tsy ampy. Vaomaly, nampitady eto amin'ny fampahalalam-baovao fa tsy mbola vonona amin'ny fandraisana ireo mpianatra ny ankamaroan'ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Anton'izany ny fahavitsindreo ray aman-dreny ny roso tamin'ny fisoratana na ny fanavaozana ny sara-pisoratana anarana teny amin'ireo sekoly ny anaran'ny zanak'izy ireo tamin'ny taom-pianarana lasa teo. Izao indray, nanamafy ireo ray aman-dreny fa ny olana ara-pitaovana noho ny fiakaram-bidin'ireo kojakoja ilaina no anton'izany. Raha izao no mitohy, ahina ho maro ny zaza malagasy tsy handeha fianarana ho hiatrano ireo ray aman-dreny. Sarotra be ny fampidirana mpianatra amin'izao ary tena lafo na ny fitaovana ary lafo. Droit tsy tenenina tsony. Netinetiny tamin'ny mpianatra noho izao tena lafo. Amin'izao tena sarotra. Ary raha ohatran'izao be ny tsy hianatra. Satria tena enjana ilay fiainana. Fiainana ety asa tsara. Jeivana, izany ampiamitratrano ny firenena malagasy, io fianan'ny mpianatra miditra an-tsekoly io, noho ny fahasarotana amin'ny fampidirana azy ireo raha ny fanazavana trany. I Madagasikara izay tsy mitsaha miamitratrano eo amin'ny lafiny rehetra, indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana. Fa tsy sahirana noho ny fiainany hazan-dranomasina ireo mponina Zibevelona amin'ny fanjonoana ny Befitina Nosbe amin'izao fotoana izao. Fiainany hazan-dranomasina izay vokatry ny fahasimban'ny ny ala ongo sy ny fanondranana ny tsokosoko raha ny fanazavana ka misy fiantraikany mivantana any amin'ireo mponina Ilary na Soloniany. Miavitsy na lasa misitaka ny fahadranomasina ireo hazan-dranomasina any amin'ny faritra maro Nosbe Elville amin'izao fotoana noho ny fahampitehan'ny ala ongo na ny mangrove sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Mamelona fianakaviana maro nefa ny jony sy ny fisian'ireo hazan-dranomasina ireo ka sahirana ireo mponina amin'izao fotoana. Agnatin'ny ala ongo anao tsy mijaly zegny ke anao midriky mandeha mitady kabaka même pas 3 mètres anao fa mahazo bakobakon-drakatra man mitsapatsapa fa mahazo makambo dikan'zegny tsara honko lahaby azy io ty anao sy be heto nde gangy fo tsy hita amin'ny sisiny ongo
dikan'zegny mampirisika atsika jiaby zegny atsika agnajaongo atsika tsaboongo ry zanakatsika ampirisitsika zegny mianatra magnaja rohonko mangrove jiaby io fa izo tsara lahabine. Manoloana izany velara-tany 3 hektara no noraisin'ny faritra rovana Tanyely Antanana ambolena onko miisa 507 indray ka avondron'olona ifotony manodidina ny 520 atao amin'ny fokontany be fitina no nanatanteraka izany. Fambolena onko izay tsy natao iarovana ireo faritra sy ny hazan-dranomasina ihany fa itsonjovana ny fivelomana ireo mponina voakasika izany ihany koa. Ka ny tanjona ny aminazy ity zany rehefa tsara ny mangrove dia mety tombo koa ny tetikasa mety azo velomana ao anatiny zay amin'ny fampiasana io mangrove io dia zay zany tena antovisinay zany hoe tsy janona amin'ity fotoana ity fambolena onko amin'ity faritra ity dia zay mieritreritra fa amin'ny fotoana mahatsara n'ity faritra onko ity dia ataoko fiofanana fampiofanana ireo communauté manodidina amin'ny fanatavezana drakatra zany engraissement crabe dia mety izy koa resaka élevage na poisson arakaraka ny besoin ny le filana eo anivon'le communauté zany zay tena antopisin'izy io tsy programme anasa zany tsy janona amin'ny taona ity fa itoy hatrany mba hanatsarana foana ny faritra an-dranomasina sy ny arena voajanahary an-dranomasina. Tsy ny fahatsimbany alaonky ihany no fantatra fa isan'ny antony maharitra ny hazan-dranomasina any amin'ny faritra maro any Nosy Elville fa eo ihany koa ny fanondranana antsokosoko makany ivelan'ny Madagasikara tahaka ny any amin'ny Nosy Mayotte ka iantsoan'ireo mponina ireo tompon'andraikitra ny hijerena akaiky izany. Fananjavana tao anatin'ny ora roa mahery ny fananan'ireo mponina tao amin'ny fokontany Tanambao-Avaratra voakasiky ny aitrano tao Antsiranana omaly tolakandro. Mahery ny 30 ireo trabona raha ny tatitra azo miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana ny antoerana. Hitondra ny anjara biriky ny Skoto Katolika izay nanadio ny toerana nitrangany ny firehetana tamin'ity andro anty kolo Antsiranana. 30 mahery no isareo trabona ao amin'ny fokontany Tanambao-Avaratra eto Antsiranana vokatra ny aitrano Matsiravina nitranga omaly 4 septambra 2020 araka ny fanazavana ataon'ny Natrimaso dia afo no ny andohan'ny loza. Ny raha nandalo teto moa le favian'ny motro boaka tato Antignana tato amin'le tragno araiky tato tambadiky tato zay le izy dia nahay nazon'le tsiko be zegny le raha nahay niredika dia tsy trahatra mihitsy le tsy voavony mihitsy satria efa nazon'le tsiko be zegny le izy dia nirongatra be. Pompier navy fa efa somary fa taraiky ary izy navy teo zegny mbola elo koa ny rano tao agnatin'ny le pompier nandrozy kely izy boka eo lasa dia nangala hafa koa dia miantso vonjy avy amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana eto an-toerana mba hitondra ny anjara fagnampihana ho azy ireo ny Skoto Katolika Antilles Madagasikara ato anatin'ny diocèse nandritra ny asa fanadiovana nataony. Eto ny tenako dia tsy ny Antily ihany nisoko eto fa na miantso anareo mpitondra fanjakana rehetrarehetra satria zao tena vona maizina dia maizina fosiny ao zao hitantsika amin'ny tagnako ty fa paka amin'ny volana etana ravina be tsisy miangavinareo malala-tagnana rehetrarehetra amin'ity faritra ty mba agnampy ireo zandrinay zanakanay may tragno zao. Dia ary zay koa nagnanaovana antsoavy ho an'ny mpikambana jiaby agnatin'ny Antilles Madagasikara na agnatin'ny FSM jiaby ny ho avy agnotro ho namagna satria hitantsika fa paka amin'ny zantiny tragno ary tsisy entana azo na araiky dia zegny ny agnitanana atsika skoty jiaby eto na ny tsy skoty aza dia intagniny fa matsapa fa namagna maefa namagna izy dia mahay koa fa may tragno tsisy raha azo raisiny zegny mba ho avy agnampy ny namagna. Trano 5 no rava tanteraka niaraka tamin'ny fananana rehetra tao anatiny. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaky iraisam-pirenena.
Isan'ny fionany eo amin'ny filohan'ny pirenena Rosiana sy ny filoham-pirenena Koreana tavaratra amin'ity volana septambra ity, hoy ny mpitondra teny avy amin'ny filan-kevitry ny fiarova-pirenena Amerikanina androany fionan'izay natao hanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny rotota eo ihany koa ny hamatsiana fitaovam-piadiana ho an'ireo tafika Rosiana manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia amin'izao fotoana. Kim Jong-un, bientôt à Vladivostok pour rencontrer Vladimir Poutine. Igadona ny Moscou renivohitra Rosia amin'ity volana septambra ity ny filoham-pirenena Koreana tavaratra Kim Jong-un izay iona mivantana amin'ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Poutine. Ifantoka bebe kokoa amin'ny fivarotana fitaovam-piadiana, hamatsiana ireo tafika Rosiana amin'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia no tanjon'izao fionana izao, hoy ny mpitondra teny avy amin'ny filan-kevitry ny fiarovam-pirenena Amerikanina John Kirby. Mitaky ny sitrahana fanampiana ara-tsakafo sy ara-teknôlôjia avo lenta ho an'ny zana-bolana sy sambo pisitrika kosa ankilan'ny firenena Koreana. Jehivina fa efa nanomboka tamin'ny faran'ny volana Jolay lasa teo no efa nisy ny fikasana fionana teo amin'ny filoha rotota tamin'ny alalan'ny fitsidiana izay nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena Rosiana tany Korea Avaratra. Nisy tao aorian'io ny fifandraisana taratasy nataon'ny rotota nanamafisana trany izay fiara-miasa izay. Vladimir Poutine et Kim Jong-un auraient eux-mêmes échangé des lettres pour renforcer leurs relations. Mifarany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manapita fa ho manaraka indray tomoko lasy tonga vaveloma tomoko. En choisissant l'université PEF, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.